Isaragna hatrany ny mbola fanohizanao ny fijerevana ny fahitalavitry MBS amin'ity matinaly ny arobia fa 17 ny volana janoary taona 2022 ity. Tonga soa indray ary ato amin'ny fotoana ny vaovao anomezana anao ireo zavantranga tamin'ity andro niany ity. Asaiko ampanajana anao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao makasiky ny resaka famonjena voina no andesintsika manomboka ny fandarana amin'izao fotoana izao. Ny tatitry ny taogno 17 sy 20 sy ny 18 sy 20. Maro ny asa vitany sampana mpamonjy voina teto Antananarivo raha tsy ilaza afa-tsy ny famonjena ain'olo. Ohatra dia 70 faingo 720 isanjato izany tamin'ny taogno 17 sy 20 iny, raha toa ka 70 isanjato kosa ny tranga famonjena ain'olo tamin'ny taogno 18 sy 20 lasa teo. Fa ankoatra izay dia miisa 5 ny tany mihotsaka ary 4 amin'ireo no efa nahavitan'ny sampagna mpamonjy voina ny fitsirihana. Misedra olana moa ny avy eo anivon'ny sampana mpamonjy voina eo amin'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo satria mbola maro ny tsy fampiana eo amin'ny lafin'ny fitaovana, eo ihany koa ny mbola tsy fafehezana ny vonjy-taitry. Warahantsika ny antsipirihiny izay vaovao izay andesiny noro fitiavana eo amin'ny sariny Rivo Rajaonarivelo. Ny tsy fahaiza mifeny vonjy-taitra, ny tsy fampiny mpiara-mambonantoka sy ny fanentanana ny olona no anisan'ny antony olana goavana eo amin'ny mpamonjy voina. Eo koa ny tsy fampinisan'izy ireo. Mpamonjy voina ray mantsy no misana olona vonjena 500 eto amintsika. Raha ny tokony ho izy anefa, mpamonjy voina ray mahasana olona vonjena 700 isa. Maro zany lezaka vita fa mbola betsaka ihany koa tsy vita. Betsaka ny tsy vita satria mbola tsapa fa tsy mbola tafapaka somatsara ny fotony zany ilay fampianarana amin'ny fiarovana ny lozam-batsitraka ary indrindra nihetsika izay tokony hananan'ny mponina raha sendra misy lozaka iaraha misalay zany famonjena voina izany dia mahomby. Tsy mbola tafapaka satria amin'ny antso zato izay tonga eto amin'ny vondrona dia misy 70 ireo antso izay manany ihany fotsiny ataon'ny mponina. Manarak'izay zany dia hatramin'izao dia hita fa mbola tsy ampy ny fanentanana atao satria mbola maro ny mponina izay tsy mahafantatra hoe larakin'ilay 20 anie afahana miantso ny mpamonjy voina. Tsy mikely soroka anefa ny mpamonjy voina amin'ny fanatanterahana ny asany. Betsaka zava-bitan'izy ireo raha ny tompana tamin'ny taondasa iny. Raha ny resaka famonjena ain'olona 70 faingo 720 isanjato tamin'ny 17 sy 20 ary 80 isanjato tamin'ny 18 sy 20. 420 faingo 70 isanjato ny resaka tranomay ary 70 isanjato tamin'ny 18 sy 20. Hatramin'ny fiandohan'ny volana janoary teo indray, misa 5 ny tany miotsaka, ny 4 tamin'ireo no efa vita fitsirihana, misa 4 kosa andrary vato ka ny iray no efa voajery. Misa 17 ny trano ny anjera ka ny 13 tamin'izany no efa voatsirika. Afapo anaty izay ny asa vitanay tato. Afapo anaty satria voalohany indrindra afaka nampitombo ny tany asa mpamonjena izay omena ny mponina Antananarivo renivohitra. Tamin'ny herintaona dia 7 ny asa mpamonjena izay vita, tamin'ny 18 sy 20 kosa dia niakatra 10 sy 200 sy 10. Izany natao moa zany dia ny tigetra izay napetraka teny aloha hoe hanatsara ny kalitao ny asa mpamonjena izay omenay ary indrindra ezaka hanome fahafaham-po. Toerana 3 anatin'ny boriboritany 4 eto Andrenivohitra no ahitana mpamonjy voina. Anisan'izany tsara lalàna, Andravoangy, Anosivavaka. Fa momban'izay lafiny sosialy izay ihany mifandraika indrindra amin'ny asan'ny mpamonjy voina dia nisy ny tatitry izay namiany izy ireo tamin'ity andro niany ity manoloana ilay tranga fiotsahana trano sy tany
teny ambany ampamarinana iny. Miisa 80 ireo olo tratra ny loza vokatry ny fiotsahan'ny tany teny amin'ny vokotany tsy mialonjafy iny nanomboka tamin'ny sabotsy matinaly teo iny jusqu'à tamin'ny andro niany ity. 15 tamin'ireo no maty raha toa ka 3 kosa no avotra soamantsara ny ain'izy ireo. Rango tamin'ny sabotsy matinaly iny moa dia efa nisy ny fandraisana antanana sy adidy no raisiny avy eo anivon'ny sampagna mpamonjy voina eto Antananarivo. Mbola mitatitra ny andindiny izay vaovao izay hatrany nory fitiavana eo amin'ny sariny Rivo Rajaonarivelo. Tafakatra 15 ireo olana moniainy vokatry ny fiotsahan'ny tany teny amin'ny fokotany tsy mialonjafy ny asabotsy 15 janoary lasa teo ka ny 3 ambiny no mbola karoina. Misa 3 kosa ireo avotra soamantsara totanisa azo avy amin'ny mpamonjy voina. Androany zany aty amin'izao itenena zao dia misy anankiray fahita ny efa lokalize zany ny toerana misy azy satria fahita ny tanany saingy mbola ao anatin'izao tany avo be eo amin'ny 4 mètres zao ny épaisseurany dia mbola any amin'ny 1 metatra sasany any hoany zao nahitana an'ilay tanany zay dia mbola ahotsaka daholo zany ahotsaka tsikelikely hitatsika eo io dia izay zany no androany. Ambojatovo ambony tsara faritra Tsimbazaza ireo no anisan'ny faritra ahitana trano, vato, hazo, ahina iteradoza be indrindra ho an'ny mponina. Marina fa efa namozany an'olona misa 3 ny teny Tsimbazaza. Misy araka izany ny fanalana ireny vato sy hazo ireny ary ny fandrodanana trano ataony mpamonjy voina. Araka ny baiko ny ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra Lalao Ravalomanana ho fisorohana ny loza. Vita zany ny fikaroana andrasana dia misy élément indray zany amin'ny analan'ity ranotany ity avy ao amin'ny commune urbaine Antananarivo no mandray tanàna izay. Araka izao zava-misy izao raharaham-pirenena ny resaka vonjaina ka tokony ho jereny fanjakana akaiky na eo amin'ny lafiny fampitaovana izany na eo amin'ny lafiny fanohanana arabola. Fa manoloana iny faharavagna trano sy ny loza ny tranga teny ambany ampamarinana tamin'ny sabotsy lasa teo iny ny farany herinandro teo moa zany maromaro kokoa dia mbola maro ireo olo izay traboina tsy misy trano tsy misy toerana ipetrahana fa dia raisina eny amin'ny INFP Mahamasina aloha izy ireo amin'izao fotoagna izao ary dia efa mitebiteby sahady moa ireto traboina ireto ny momba ny hoe aia tany ipetrahana izy koa fa miala eny amin'ny INFP Mahamasina eny satria fantatra fa voafetra ihany ny fotoagna izay ahafahan'izy ireo mipetraka eny an-toerana. Fantatra ihany koa moa fa tsy nisy ny raisina tamin'ny tao an-tranon'izy ireo satria na ny fitaovana ilaigna andavanandro zany na ny fanaka ao an-tokantrano ny trano lasa teo moa dia efa rava tanteraka tsy misy ho antenaina izy ireo. Nanao ny fanadihadiana manodidina an'izay Jessica Miray eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Taorian'ny fiotsahan'ny tany ny tranga ny sabotsy lasa teo dia mbola maro ny olona traboina sy tsy manan-kialofana fa rava tanteraka ny tranon'izy ireo na tsy rava fa noho ny tahotra dia voatery mifindra. Anisan'izany izy roa vavy ireto. Rava tanteraka ny tranony hatramin'ny fanaka sy ny fitaovana rehetra tao anatiny. Eto amin'ny INFP Mahamasina no misy an'izareo amin'izao. Saingy mbola mampitaintaina azy ireo kosa ny iseho rehefa miala eto satria tsy misy na dia ny hisitria ny loha aza. Ny fahasalamana itsena zao dia tsisy ny trano netana sy tokotetsina daholo ka atao mitoraka izany ny fitaovam-pianarana manontolo momba izao manano tena raha teo dia vato ny zanako dia no fahasalamana eo anatriako ny karama tsy misy ny manan-karama tsisy mena amin'izao tahotra izao no zay latavalo ny savona dia amatora ataon'ny trano sahirana vola tsisy sakafo tsy misy tamin'ny anjery izay manano tena nefa nefa tamin'ny heritena ny anjery efa tsisy ny raha izay fa amin'izao fa mba nisy nandray anakitra arakaraka ny zanona ny orana tsy telo volana eo dia mbola mitady lalana indray nefa be nefa saronan'Andriamanitra moa izany izao no mba nisy mianty efa hitendray ny toy ny azakana andeha fa sahiranana iainan'ny olona eto ihany koa ny fandrindrana amin'ny fiainana andavanandro satria na ny ahandro sakafo aza hoy izy ireo manahirana ary sarotra ihany koa ny mametraka ny trano tsy misy miambina amin'ny alina saingy tsy maintsy ilaozana noho ny tahotra. Ny manahirana anay tompoko dia le mahandro ohatran'izao ato ny tranonay eny zany mba tianay amin'ny atoandro anay mba mahandro any an-trano dia rehefa hariva zay mitondra ny sakafo mody aty ohatran'ny maly hariva nefa ndray zany zay eto
président tokotaniny moa zany no niteny hoe atro daholo nareo mandro maraina atoandro ariva dia le tokantrano le fanakakelany tokantrano zany a tsy mba misy fanaraha-masona aketoandro atoandro ingeny tsy dia misy atahorana fa le amin'ny alina torianay mihitsy no anjenay aty. Hatreto araka ny efa nambaratra dia olona 520 no fantatra fa namony ainy hatramin'ny sabotsy ny trangan'ny loziny raha nitatitra avy amin'ny mpamonjy voina. Mbola misy razana telo kosa tsy hita hatramin'ny fotoanany alanay teny an-toerana tokony ho tamin'ny 2 ora tolakandro. Fa kabary raiky nandalo tamin'ny farany herinandro lasa teo iny koa fa saingy eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana kosa lehilahy 4 no voasambotra ny avy ao anivon'ny sampandraraha amin'ny polisy pirenena misahana ny Adieloko Bevava sakelika voalohany nanomboka tamin'ny sabotsy teo jusqu'à tamin'ny latsinainy lasa teo iny no ny resaka vonoolo izay nisy eo tamin'ny alahady fa 12 ny volana novambra tamin'ny taongloso iny zany. Lehilahy araiky izay nisy namono moa izy ity teo ivelana trano fisotroagna araiky tamin'ny alin'io alahady fa 12 ny volana novambra io. Raha ny fantatra dia noho ny tsy fahaizana mihira no namonoany ireto olo ireto an'ity lehilahy izay namony ainy tamin'ny fa 12 ny volana novambra ity ka izao voasambotra izao izy 4 izay tomponatoka tamin'ny izany. Rahantsika ny antsipriny izay vaovao izay andesiny Jessica Miray. Ny alahady fa 12 ny volana novambra 2024 tokony ho tamin'ny 7 ora alina dia nisotrosotro tamina toeram-pisotroana iray teo amin'ny faritra namontana ny lehilahy miisa 4. Tamin'izany indrindra no nisy lehilahy 2 ny fanditra ka ny afara tamin'ny fifampikasihan-tanana izany. Nitohy tany ivelany ilay toeram-pisotroana ny ady. Niezaka nandositra ihany ireo roalahy saingy nenjehiny izy efada ka ny iray no voasambony ary nodaroiny. Noho ny vony siratra mafy nahazo ity voadaroka dia tsy tanany ainy no ny tonga teny amin'ny RGRA ny alin'io alahady fa 12 novambra 2024 io. Noho izany dia tonga nametraka fitoriana teo anivon'ny sampandraharan'ny polisy pirenena misahana ny Adieloko Bevava sakelika voalohany ny zokiny maty ny maraina ny alatsinainy fa 12 ny volana novambra 2024. Natomboka avy hatrany ny fanadiadiana ka tamin'ny fizahanany razana no nahitana fa naratra mafy ny teo amin'ny faritry ny lohany ny voakara ihany koa ny masony sy ny sofiny ary ny vavany. Ireo ratra ireo ny voalaza fa niteraka izao fahafatesana izao. Araka ny valin'ny fizahana nataon'ny profesora tompon'andraikitra. Nokarohina araka izany ireo nahavan-doza ka ny sabotsy fa 7 janoary 2024 no voasambotra teo anosy ny iray tamin'izy ireo. Nandritra ny fanadiadiana natao azy moa dia niaiky ny elony ity voasambotra ary nanory ny trano ny toeran'ireo 3 lahy namany. Voasambotra avokoa izy efada ny alatsinainy 20 janoary 2024 teo. Nataony famitorana azy ary niaiky izy efada fa nisotrosotro tao amin'ilay toeram-pisotroana ny alin'ny alahady 12 novambra 2024 ary nolazainy fa noho ny tsy fahaizany ity tovolahy ity ny hira no antony nandrangitany izy efada azy ka ny afara tamin'io famonoana azy tao ivelan'ilay toeran'io. Natolotra ny fampanoavana ny talata fa 2 janoary 2024 teo ny raharaha. Fa isan'ny faritra izay tafiditra isan'andro ao anatin'ny fahadoboana raha ny eny amin'ny boriboritany faha-4 iny izy koa fa fotoana ny fahavaratra karan'izao noho izay indrindra dia misy ny paikady izay ho tanterahan'ny tompon'andraikitra avy ao anivon'ny boriboritany faha-4 mba hiatrehana an'izay sy hisoroana ihany koa moa ny fisian'izay doborano izay. Nisy ny valandresaka izay natao niaraka tamin'ny mpanao gazety natao ny lehibe ny boriboritany momba izay indrindra. Tateriny Germain Nomenjanahary eo amin'ny sariny Erzo Rajaonarivony. Tsy mijanona ny fikatsahana ny fampandrosoana mipaka amin'ny vahoaka eny ifotony izay ataon'ny komune Antananarivo renivohitra izay tarihiny ramatoa ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana. Raha ho an'ny boriboritany faha-4 manokana dia isy ny paikady vaovao apetraka mba entina hanatsarana ny ezaka efa natao sy mba ho fampandrosoana ny tanàna ho amin'ny ity taona vaovao 2024 ity. Raha ho an'ny 4e arrondissement manokana efa zavatra piseho isan-taona moa zany ny fahavaratra fa tsy hoe voasamantsika hiatrika amin'ny fahavaratra. Na izany ary nefa tsy mitovy foana ny pisehony fa miova foana izy hoe isan-taona arakaraky ny toetrandro.
raha jerevana amin'ity taona ity fotsiny zao a manomboka tsika dia efa tena vatravatra be na natao aza ny fiomanana dia hita fa efa antitra dia antitra ny fotodrafitrasa eto Antananarivo tsy afa miala amin'izany koa ny eto ny firaisana fahaefatra dia tena voandrotsaka kely ny ovana dia hita ny fiantraikany satria tsy mahazaka intsony indray rotsakorana izay ny fotodrafitrasa zay efa misy eto dia izay mahatonga ny rano miandrona etseroa reny na izany aza nefa tsy mikely sotroka zay tsy miraviravitana zay eto amin'ny tany faefatra fa mikarika foana zay fomba hahafahana manamaivana an'izany firotsaky ny rotsakorana zany ary zay no hanetanana ny mponina rehetra zay mandalo eto amin'ity boriboritany ity mba hitandrona tsara hitandro izay hoe fanaririna fako eny tsy tokony hanarina azy zay fa izay no tena fototra izay no tena fosotra ihany koa miteraka an'io tondra-drano etseroa io nambarany fa mbola isan'ny olana eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana ny toetsaina sy ny fomba fisainana ataon'ireo vahoaka sasany eny ifotony be loatra mantsy ny fotoana izay niainana tao anatin'ny baranainy sy ny tsy fanaran-dalàna no ny olana ara-politika eto amin'ny tany sy ny firenena fa iresaka lafim-baovao hafa indray isika anatin'ity fanadihadiagna magnaraka ity isan'ny lasibatra tamin'ny alatra tany izay ataon'ny olon-tsotra ny any anivon'ny universitény Ankatso efa tamin'ny taondasa izay amin'izao fotoagna izao moa dia ezahana hosoratana amin'ny anaran'ny université avokoa ireo tany izay fantatra fa fananany université araka ny fanazavagna izay nandesin'ny professeur Randrianja Roger filoha lefitry ny direction de patrimoine et des ressources eo anivon'ny Anjerimanontolo fanadihadiagna tateriny Germain Menjanahary eo amin'ny sariny Erzora Janarvony fantatra izao fa ny 5 isanjato ny tany ny université n'Antananarivo no lasan'ny olon-tsotra tamin'ny taondasa 2024 iny raha ny fanadihadiana izay natao dia noho ny tsy fisoratan'ny tany tamin'ny anaran'ny université no tena nahatonga izay manoloana io olana io dia nandray fepetrany eo anivon'ny université anoratra ny tany izany hoe mba ho titré sy borné amin'ny anaran'ny université ny tany izay fantatra fa tamin'ny anaran'ny université manokana etsy ankilany dia fantatra fa mbola miady eny anivon'ny fitsarana momba ireo tany ireo ny tompon'andraikitra voalohany amin'izao fotoana izao tsy ny tanin'ny université irery andry no ahitana olana sy tranga fibodona ary alatra tahaka izany eto Madagasikara fa hatramin'ireo tany ny olon-tsotra ihany koa ary saika matetika dia ireo toerana izay efa nisy nanazary antaonany maro nefa tsy misoratra amin'izy ireo no tena lasibatra amin'izany
fa nagnararoatra nagnano fitarainana ihany koa moa ireo mpianatra izay monina ao anatin'ny cité ny université eny Ankatso noho ny tsy fahatomombanany fotodrafitrasa sy ny pitsopitsony maromaro mitovy amin'izay ohatra ny momba ny fahatapahan-jiro sy rano eny Antoerana. Fantatra ihany koa fa mitaraigna ireto mpianatra eny anivon'ny université mipetraka amin'ny cité ireto satria dia mihoatra lavitra noho ny isan'ny tokony ho izy ny isan'ireo mpianatra izay mipetraka agnatiny ireny tranony université ireny. Magnano antsoavo araka izany izy ireo mba ho reny ny tompon'andraikitry isan-tsokajiny ary amahana izany olana izany. Mbola Germaine Omendranahary Atrany no mitatitra izay vaovao izay eo amin'ny sariny Erzora Jaonarivony. Mbola olana tsy mety voavaha ho an'ireo mpianatra eny amin'ny université Antananarivo amin'izao ny resaka fahatapan-drano sy jiro ankoatry ny fotodrafitrasa. Raha ho an'ity cité ity manokana ohatra dia fantatra fa olana ho an'ireo mpianatra ny fahanteran'ny fitaovana ao anatiny. Raha ny fantatra tao anatin'ny fanadihadiana izay natao mantsy dia ny taona 2024 vao nisy nipetraka izy ity. Tsy nisy anefa ny fanaraha-maso ny fitaovana tao anatiny hatramin'izay nanorenana azy. Etsy ankilany dia noferana ho efatra ny isan'ny mpianatra ao anatin'ny efitrano saingy tsy voatazona nefa io isa io noho ny abetsahana ireo mpanao fangatahana hipetraka eny amin'ny cité. Ankoatr'izay dia misy efitrano sasany hipetrahan'ireo olon-tsotra izay fantatra fa tsy mpianatra intsony. Raha ny fanadihadiana hatrany dia misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'ireo mpianatra eny amin'ny université ny fiainana politika eto amin'ny tany sy ny firenena. Lafim-baovao hafa no andesigny aminao amin'ity fanadihadiana magnaraka ity. Misy ireny kisary maromaro ireny eny amin'ny riba raha eto Antananarivo no resahana ary dia maro izy ireo no hitatsika eny rehetra eny. Misy ny atao hoe tag, eo ihany koa ny atao hoe fresque murale na ny graffiti ihany koa. Betsaka amin'ireny ary mampiavaka azy ireny kisary ireny dia misy ny fampitana hafatra ao anatin'izy ireny. Andeha hoarantsika misimisy kokoa ny fampahafantarana fohifohy momba an'izay. Fanadihadiana tanteriny Jessica Miray eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Efa maro amin'ny rindrina eto Antananarivo amin'izao no ahitana itony antsoina hoe fresque murale itony. Street art ihany koa no afaka iantsona azy. Ka tafiditra ao anatin'izany ny tag sy ny graffiti. Fa inona tokoa ary izany no mampiavaka ny tag sy ny graffiti ary ny fresque murale. I Mahersoa, mpanakanto sy mpiangaly street art no mitondra antsika ny fanazavana ny mampiavaka ireo kisary telo ireo. Ny tag ngamba no tena voalohany ny tag mahasamihafa anazy amin'ny graffiti ohatran'ilay hitantsika amin'ny tambazotra serasera Facebook hoe hashtag izany hoe lettre na mot kely fotsiny zany dédicace fa taty aoriana moa izy lasa mouvement culturel dia ny voatra artistique kokoa zany dia lasa graffiti, lasa amin'ny endriny artistique kokoa zany le tag na tonga lasa graffiti. Dia ny fresque murale indray mitovitovy amin'izay ihany fa zany hoe ny fitaovana ampiasaina tsy mitovy. Ny fresque murale tonga dia peinture no ampiasaina fa ny graffiti no ahafantarantsika anazy ngamba reny bomba aérosol reny no fampiasa. I Mahersoa izao dia efa ho 20 taona no niangaliana ny street art ary nataony asa fivelomana mihitsy. Efa talenta sy fitiavana hoy izy ny sary ka hany ka mandeha ho azy fa tsy dia nila fianarana loatra. Izy mampita hafatra no tena hitiavany azy. Toy ity fresque murale nataony ity. Izy ity zany loharan'ny aingam-panahy tamin'ity resaka éducation na hoe ny fianaran'ny ankizy satria irairaintsika foana hoe ny ankizy ho avy ny firenena izay ny antony soratra hoe l'avenir de demain kanefa na zavatra misy eto amintsika dia ohatrany hoe mbola betsaka ary ny ankizy tsy manana
fahafahana misitraka an'izany atao hoe fianarana zany nefa ny atsika ny zaza mbola kely dia efa ohatran'ny ampilalaovina telefona sy ampijerena télé dia ohatraohatr'izay le afatra tiako ampitaina an'ilay izy hoe marina fa ny ankizy ho avy firenena fa mba tokony jerena ihany koa zany reny ankizy tsy manana na hoe ankizy tsangaka misitraka an'izay fianarana zay. Efa maro amin'ny malagasy ihany koa no liana amin'ny resaka streetart toy izao atao haingony tanàna. Efa maro ihany koa araka izany no miantso mpanao kisary toa ny mahery soa anao sary amin'ny tamboho ho haingo. Dia iny fagnadihadiana iny ihany koa moa no nentsika namarana ny fotoagna ny fampahalalam-baovao tamin'ity matinaly ity isaoragnanao nagnaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ao amintsika jiaby indray ny tenako ho amin'ny rahampitso riva karan'izao indray. Veloma tompoko.